Cultura Radio manolotra ho anao. Sombony aina. Tantara nosoratan'Ratsimandresy Jean Henri François Naramasy. Totizay ny tsiky fiononana. Ovelomin'ny Vivi, Sylvia Arandrinatoandro, Fetra Sarobidy ary Christophe Rabert Manana. Mandray fiosement indrindra ara-teknika mamiasina. Zao ve ianao vao miditry ny trano ry fe? Andro vao amin'ny firy koa ve zao ry neny a? Vao amin'ny valo sasany mahery kely fotsiny eny zao e. Vao amin'ny valo sasany ve sa efa amin'ny valo sasany e? Fiara koa ny nandehanako fa tsy eo nandeha tongotra akory e. Rehefa ho avy izay anieny ratsy tsy mahaendry ry feno e. Sady ny lalana niditra aty amintsika io somary mangina ny teritery. Tsy maninona zany le io ry neny fa tsy taitra ianao a. Ary angamo efa tafiditra any anaty garage ny fiaranao teo. Efa mampiditra azy eo rajoka. Omeo azy indray fa kason'ny fandroany eo indray io vao gaga ianao. Miteny azy zay. Io garage-tsika io mihitsy koa no tokony ilana fiverana fa somary telo loatra ry. Nazaka moa azy efa impirana nakasoka anao izay fateny azy. Hitanao amin'izany azy. Ianao ary olona efa zatra mitondra ezany. Aza dia miray toy izany ianao ry feno a. Tsy ariary ane no mividianana an'io e. Sady vao ovinana namoaka 4 millions nanaovana moteran'io. Tsy taitra neny e. Ainy eo foana io. Tsy misy zavatra ianarana ka tsy ho hay izany. Niariko. Ataovy ihany dia ho hitanao ny toyiny. Tandremy fotsiny tsy taraindraina aty amiko raha tonga tokoa. Amin'izay fotoan'izay dia za mihitsy indray no andatsy. Ary maninona tokoa moa ry neny raha saina maka permis amin'izay izy io a. Mba misy mpisolo koa amin'izay. Manam-bola ho atao amin'izany anga ianao. Ka afaka alana tsikelikely amin'ny karamany anie ny vola raha mety neny e. Tsy andahan'izany koa izy fa satriny aza. Indrindra fa ny fitiava mitondra fiara io. Dia iny izy ny lasa rehefa ary elatra. Eo ianao sy ny lambanao. Dia tsy mba faly ve ny fonao raha misy olona iray tafita noho ny aminao? Hafa ihany aneriny izany hoe navita sotam-piarabelo izany e. Zany raha teo ny tena tadiavin'Andriamanitra. Aza manita dony amin'izany ianao a. Rehefa iambina tanan'andro sy alina nametrahana azy eo dia avelao izy ho eo. Tsy mba afaka hitraka mihitsy izany madinika raha natoy izany daholo ny mpampiasa rehetra. Aleo ireny olona toa azy mba ezaka amin'ny herin'ny tenany e. Tsy misy mahana ny ampy rery neny fa sambatra izay mifanampy a. Ary koa ny voasoratra hoe izay ataonareo amin'ireo madinika ireo no nataonareo amiko koa. Aza manadala eo ianao fa omeo izy raha manana ianao e. Fihinana fotsiny re olona nivavahanareo isan'alahady raha izany a. Inona moa no tokony hidiranao ny amin'izay fivavahako? Ary aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Ary aza mora miakatra eo moa ry neny a. Ka ohatra mitady andreraka ange ilay ataonao ry feno e. Sa efa lehibe ka samy mamingavinga. Ka mahalehibe mihitsy ny asaiko miteny sy manora neny. Ianao zanako indray izany no milaza an'ity a. Tsy misy lehibe tsy andrineloko izany kosa e. Marina foana. Fa inona mihitsy ny dika zao ianao lasa be famaliana izao e. Azafadika eo fa malivaliana kosa ny fifanankalozan-kevitra ry neny a. Sao dia mba mendrajo inona tany ary ty ianao. Sika sy neny rehetra izany isak'izay mifanakalo hevitra dia nitady farany fifamaliana foana. Ianao ihany anie mampiakatra afo eo e. Aleo hivalona mihitsy izany resaka izany fa mitady hivilalana ka mahakamo. Atabo ihany mihitsy. Resaka afa tao amiko raha mbola te hanohy hiresaka amiko. Dia azo ary ny resaka manaraka e. Tarany itsika ry neny e. Efa mifiry izao. Izay ny amin'ny mampiferitsaina isak'izay hoe hiara hivoaka amin'eny. Hatrizao ve ry neny tsy mbola vita foana nareo nefa neny nefa niomana ela talohako. Adany firy veranganareo mbola fitaratra eo foana. Ny ianao ny fiangonana kaiky e. Ianao ange fa niteneniko hoe andao hifindra ao aminay no hivavaka tsy mety. Fa maninona raha neny no mifindra ao aminay? Tsy mety anga zany. Za kosa aloha dia tsy alo amin'ny fiangonan'ny dady izany na dia efa maty azy izy e. Dia samy izany masina tanoniko. Andriamanitra nefa raha ihany.
dia maninona raha manarakara zany e? Efa taona namola vola ny saiko mampanahako roneny a. Noho izany dia tsy halao mihitsy aho. Dia tazony mafy ary izany ny ianaoko. Fikiriko mafy tokoa ka. Fa vady kely aloha ny resaka. Alohan'ny alantsika mianaka sao dia adiniko indray. Dia ianao indray izany izao vao maika taraiky eto. Fa efa vita ve nefa neny? Loko mena sisa izany kely a. Taresakinina indray sao izany saika ho teneninao izany. Ndesaka tamiko rajo hoe mba te hivavaka ho izy na dia indray mandeha isam-bolana ihany aza. Tonga indray ianao sy ny rajorajonao feno. Dia iza no eritreretinao hiambina ny trano? Iza koa ny samy makitrano amin'ity andro atoandro be tiriny iny a. Sady Jesosy koa eo hiambina azy. Sasaponana eo no mpiambina raha tsy izy miaro ny tanàny. Izany hoy izy io. Ny zavatra tiako fantatry neny dia izao. Jesosy no miambina ny tanàna rehefa fantany fa lasa manompo azy rajo. Ahoana moa ilay teninao tamiko indray mandeha iny hoe efa tsy mahaendry mihitsy izao ny asan-jiolahy. Inona indray? Aza manao tao foana toy izany mihitsy a. Na fitafiana hoentiny amin'izany aza mba ahoana ho ianao? Akanjoko be dia be ireo veriny eny. Na ny kiraro aza ka mitovy ny pointuranay roalahy. Dia erinao koa ny antoka an'izany? Tsy antoka fa apindrana reriny eny a. Dia hosahanao koa ny fandimby lamba amin'iny. Oriny eny a. Fa loza iny ty ambaranao. Mandreraka. Fa nga olona maro aroditra sanatsiavin'ny vava ny fijerinao azy iny. Fa manampy ane rajo ato sao adininao e. Tena tsy napoziko ianao ny anana fisainana amin'ny rehefarehefa amin'ny tany toy izany. Ay ve ka fahazarana fotsiny ty fandehananao isan'alahady any am-piangonana e? Zanako ane ianao e. Tsy toy izao ianao raha tsy zaho. Miangavy anao ary ne mba handiny tena lalina fa izany ny tsy ampy aminao a. Tsy ianao rery fa izay rehetra manana fisainana toa anao. Tsy ianao mihitsy no ampianatra an'izany e. Tena tsy napoziko olona manakaja toa anao izao no anana fisainana toy izany ary neny a. Ambany toe-tsaina. Maninona tsara hoe? Vita ve ny fiomanana eny fa mandeha ny ore? Mandeha ianao fa izany dia tongotra. Ny tsara anao aza mijanona mandiny tena kely mihitsy aloha na dia atsasakadiny ihany aza. Mandeha ana hoa ianao fa soa ampiakatra ny tabaviko eto. Lasa re. Mandeha ana. Mba mila miresaka kely aminao ary neny raha manana fotoana kely ianao azafady indrindra. Alefaso ny teninao fa ny ana e. Aleo avy dia tsoriko ny resaka ary. Ono a. Nataonao ino ny rajo? Ay ve ka resaka rajo indray izy. Fa nataoko inona hono izy? Zany manontany anao e. Tsy efa nanontanianao an'izay nanjo azy ve izy? Ka izay indrindra ny angatahako fanampanazavana avy aminao. Voadonako teo atohatra re izy dia mianjery. Sendra voadonako mantsy e. Sendra voadona sa nina ny doniny e. Tsy mitovy mantsy ireo. Fa ianao koa ve lasa polisy sa zandary mibiadikadina toan'iny? Izany hoe tsy nisy natony anao kory fa avy dia nidonina fotsiny tsotro izao izy no loratsinao. Mitondra koveta felo lamba nefa izy amin'io. Efa fantatra neny tsy fitiavanao an'io bandiorina eny e. Ay ve ka mianatra mibe tato-bolana toy izany koa le mainty be io e. Tsy be tato-bolana izy fa izany no sikotra nanontany azy. Nahita azy somary nandringa fandeha. Ary fadionao manomboka androany ty miteniteny volokoditra tsy mitovy fidirana aminao ty a. Tsy ampafirin'izay fotsy akory ianao. Mba fantatrao moa fa marary izy eo. Be famalina tsinonako. Izany tsy omeko ny coup de mouste. Ary aza manao fiteny toy izany ho ianao rehefa miresaka amiko. Tsy fatritrany akory ianao fa mahaiza manaja teny. Sa voavy ny sotry kely indray zato izy. Dia atao ahoana izao io olona io? Viany paracetamol izy zaniko. Izany ve olana? Dia mbola sahanao koa ve amin'ny mandainga fa namaly anao izy rineny a? Vitsy ny kitrana rery ianina. Tena nandre toka marina ianao. Mbola sa mandainga ihany? Ka inona ary ny tianao ataoko aminao ianao e? Tonga vakivaky marina izy tiriny iny. Ka sady maharary ny mahamenatra tokoa. Sery madame Zoly. Vadina minisitra teo aloha nefa dia manana toetra toy izao. Ary eo ka kely mba tsy hifanoganogan'ny ohatr'izany a. Jerenao tsara fa tia tanako tia ny taratasy mpanafody nomeny dokotera azy. Inona kiny ny dirako? Efa fantatra neny tsy fitiavanao ny rajo e. Tsy mitombina lesy zany ry feno kely a. Tsy
tsy tiako fa izy tsy efa androahako e. Satria sarotra aminao ny ahita olona miasa toa azy sady olona be fandeferana. Tena niova ny enao tato ato izay. Indrindra moa hatramin'izay ny fampikasokasohanao betsaka tamin'ny rajorajon-dozanao io. Tsy ao aminao tsony ilay toetra fatrapanaja reny. Tokony ho fantatra koa fa tsy zaza tsony aho. Ka raha tsy izany ve ho sahamingafinga toy izao? Dia izao koa. Tsy nasaiko ny asa aloha izy mandritra ny 3 andro. Inona? Sady izay raha teo koa ny lepo azony tany amin'ny dokotera e. Aiza renao izany. Izy aza mbola hitako teo vao teo. Sady ahoana koa moa tsy hitenenany aty amiko raha misy an'izany repos izany. Mbola misy zavatra ilako azy aloha androany dia rapitso izy voasaiko mijanona roneny. Lava loatra koa nge izany repos 3 jours izany e. Raha azoko tsara koa anie izany dia enao no nandefa azy atsokosoko tany amin'ny dokotera tany e. Sura ve ianao fa handefa azy raha tany aminao izy noho ny teny? Ary mbola ho toninona koa ny anjoanao raha nitory anao noho izao fa voazan'izao izy? Repos 3 jours izany tsy misy atahorako ry zandry ah. Sady tsy samy tory izany koa io e. Iza moa ny lakile amin'ny varavaram-piainany fa tsy za. Dia izay ny anaovanao azy tsy indreo fa lavo toy izao? Dia tsoroko aminao dia n'izao koa fa tsy afaka ny andray azy tsony amin'ny andro sora iverenany. Tsoroko aminao dia n'izao fa tsy afaka ny andray ny rajorajonao tsony amin'ny andro sora iverenany. Fa foninina loatra miainao anatinao tiriny eny a. Dia mbola veriko aminao ihany fa tsy izy ny taraina tamiko fa izany na nytany azy. Dia lazao fa tsy voadonako indray ary ny nampiongana azy e. Fa nga moa zazakely izy iny ka olona toanao ny fandona aminy dia ampianjera azy. Aza manao lainga marivo tototra fa mahakamorona eny a. Azay vao mitory ary izy ho hitako e. Avy eo tsika mahita izy. Matoa izy tsy nitory anao hatramin'ny voalohany dia fatany tokoa fa ny atody tsy ady amam-bato. Inona moa ny olana? Ianao anefa vonina hijoro vavolombelona e. Izany ve ny fiainonao ny teniko teo? Hoin'ny eo anatrehanao moa izay fitorinana dia hanao an'izany azy izy e. Mpiambi-tanàna ny asany e. Izay indrindra mantsy. Ny anona hoaniny aza manahirana azy. Tsarovy anefa fa manapetra ny tanjaka ny vola sy ny harena roneny a. Ary aleo mifanasa vangy amin'ny olona afaka mifamaly aminao toy izay amin'ny olona tsy miteny tsy afaka hifanjinja aminao kory. Fa izy tsy miteny io a. Andriamanitra no misolo tena azy mifamaly aminao ka asa raha ho zakanao. Nandalo teo atsofinao fotsiny izany le teny dada talohan'ny elany aina manao hoe ny fahaiza-miaina ny vahaolana tsara indrindra entina miaina. Vita ve ny resaka momba an'le rajo sa mbola misy fa maromaro ihany ny rarahako miandry aho e. Miandry vola avy aminao ania hividanako an'ireto fanafody reto e. Tsy manam-bola tao amin'izany aho. Mandiavanao araka ny teninao. Manao ny ianao tompoko? Ohatrinona ny 2 kilao amin'ny akondro? 3 arivo amin'ny 10 moa 503 amin'ito. Amin'iza natao anao? Ary ohatrinona ny mivarotra? Tsy amidy. Mba hanaovy 2 kilao amin'ity 503 arivo ity ary. Dia mba azonao aterina etsy amin'ny fiarako etsy ve azafady? Tsy maninona mihitsy ka. Mivarotra ny natongavako eto e, hitady vola. Andanjao amin'izay 2 kilao izay ary e. Aleo avy dia sokafako ny varavarana ato aoriana metrahana azy. Zay. Ty ary ny volanao? Aiza ny ahitako madinika amin'ity vola benao ty no misela? Dia ahoana? Aty amiko anefa tsy misy afa-tsiny. Sao mbola hividy zavatra ianao ohatra? Tena tsy hitako intsony izay zavatra hovidiana mademoiselle. Ianao ve tsy handalo ety amina rapitso azy e? Amin'izay ny entinao. Aiza kosa dia ny volanao indray ve ny andry aty amiko? Ary raha atao 2 kilao ve dia mbola tsy hisy ihany? 7 arivo anie izany. Tena tsy ampy mihitsy na izany azy e. Voana lafo mihitsy nge za io e. Vao eo koa any namela trentana. Zao ary ny atao e. Tsy olana fa amin'ity ihany lalako rehefa mody atoandro. Dia amin'izay any maka amin'ny famerim-bolako. Sa ahoana ho ianao? Mety izay raha tsy nanahirana anao. Inona moa ny zavatra tsy hanahirana rehefa sarotina ary iza moa raha tsy madiso? Vony.
tsara narana kosako. Fa hoana ry vony a? Efa ela angainao nivarotra teto foatra mbola tsy tsikaritro a? Teo amin'iray volana teo eo angamizay. Fa ahoana? Za nefa mandalo eto foana fa tsy dia matazana anao firy eto. Mamanay matetikety ka. Mandeha tsara kosa angamba ny tsena eto e? Amin'izao andro mafana izao aloha izy mba metimety kely e. Dia ianao sy ny mamanao ihany izany no ray trano sa? Mbola manana zandry roa ka. Ny zokiko lamatoa no maty vao 3 volana izay. Izany hoe mifanao 2 volana izy sy ny dadako. Ary mampalahelo izany tantara indrisany. Fa mba misimisy kosa angamba ny tombom-barotra amin'izy ity? Inona koa mety fa rehefa mahavita amin'ny vary sy ny laoka isan'andro dia isaorana ny tompo e. Tombom-barotra indray moa dia arakaraka ny vola miasa sy ny fandehan-tsena e. Rehefa tena mandeha izy no mahazo hatrany amin'ny 40,000 any. 7,000 anie izany e? Eno a. Maninona raha manao asa hafa mihitsy ry vony? Fa nga moa heverinao mora no mitady asa amin'izao? Raha vonona ianao dia mety hahita asa ho anao na dia amin'ny herinandro ity any aza. So dia asa any amin'ny zaonina aloha e. Efa nanao 3 volana tamin'ireny aho mihitsy. Aleoko mitsipitsipina kely toy izao eto ihany. Ilay izy aloha tsy asany amin'ny zaonina kosa e. Ao fa ho hita eo izany ramose. Ianao ve tsy mandalo matetika eto ihany e? Mandalo eto mihitsy ako. Ka izay mantsika. Ary mety handalo matetika mihitsy amin'izay aza. Efa ho tokoa aloha e. Izay vony izay tokoa ve ny tena anaranao? Tsy matoky anga ianao? Miala tsiny ary ry vony a. Ny aho kosa indray feno ny fiantso ahy. Anarako mihitsy moa izany fa tsy hoe fiantsoana fotsiny e. Fa ny mahafantatra ny feno koa izany. Fa tsy aleo amin'izay hoe aho etsy amin'ny entan-kety e. So misy olona tokony hividy entana dia lasa fotsiny fa tsy mahita mpivarotra. Izao ary meko anao iny vola iny dia tazomo anao ny ambiny, tsy maninona. Ao fa verika ihany ny famerim-bolanao ka. Tena mifoko an'iny hanomezako azy anao e. Misaotra marina e. Tazomo eny ary fa ho raisiko eo e. Raha tsy tafaverina ny atoandro dia ny hariva. Ao fa za eto foana e. Sombon'ny aina. Fantara no soratandra tsy mandresy Jean-Henri François na Ramasy nototosain'ny tsiky fiononana novelomin'ny Fifi, Sylvia Ravinatondro, Fetra Sarobidy ary Christophe Rabiary Manana. Nandray feo sy nandrindra ara teknika Mamiasina.